Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Dia miarabantsika rehetra izay manaraka ity fandarana ity indray ny tenako amin'izao fotoana izao. Mitsodrano anao ihany koa ary manonona ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy ny tenako na aiza ny toerana izay anaranao ahitanao zao fandarana izao dia manasanao aho anatrika sy anaraka hatramin'ny farany indray ity fandarana ity. Ary androany dia miantso anao ako tena ino sy ho resy lahatra fa afaka tena hiasa sy anao zavatra lehibe fiainantsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny tia afatra zay avy androany ity. Raha izy tena fahasoavanao anao manokana ihany koa nefany ny mbola ahitanao zao fotoana izao satria Andriamanitra dia te hiasa eo amin'ny fiainan'ny olona isanandro te haneho ny voninahiny, te haneho ny fahatsarany, te haneho ny hery mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy. Noho izany ho anao izay mahita ankehitriny de miantso anao ako hoe Andriamanitra zany androany de afaka hitondra fanasitrananao anao, afaka hitondra fandresenao anao, afaka hitondra vahaolanao anao. Ary ny tena lehibe indrindra de zao hoe tian'Andriamanitra isika de zao hiomana sahady hoe ionaminy ray andro any ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Satria ny antony tena iarahantsika amin'Andriamanitra, ifaneraserahantsika amin'Andriamanitra ary ny antony tena ivavahantsika ihany koa ane de zao hoe nanomana Jesosy Tompo lasa niakatra niakany an-danitra izy ozy eo amin'ny taona 420 ary anamboatra fitoerana ho anareo indray izy ka ho avy akanareo. Dikan'izay de zao ny olona rehetra tsy akanavaka rehefa tonga ny fotoana ka tena niomana tsara nandray an' Jesosy ary nosaintsaina ny fiainany mandrakizay ho avy ny fotoanandro de hoy Jesosy manao hoe akanareo izy ka ho any amiko indray. Noho izany dia tena fifaliana lehibe ho mihitsy ny androany milaza aminao hoe tia antsika rehetra tsy akanavaka i Jesosy Tompo io ary le Andriamanitra raintsika ihany koa de afaka hiasa mahery sy anao zavatra magaga eo amin'ny fiainantsika izany. Noho izany indrindrany dia andehantsika aloha ivavaka sotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy noho nyty fotoanandroany ity ka apetrakantsika eo ampany fitarian'ny fanahy masiny indray ny fotoana mba izy ane no ampahery izy ihany koa nitantanantsika, izy nitarika antsika tsiraray avy. Vavaka ary sika tompoko. Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitro, ianao le Andriamanitra lehibe sy mahagaga, ianao le Andriamanitra izy hatrizay ary mandrakizay. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokanao fanomenao ty fotoanandroany ity zahay ary mbola nomenao koa apahana fotoana afana miendray ny afatra avy amin'ny alalan'ny teninao. Andriamanitro ity mpanomponao zay ny rahanao, apetrao ambavako ny teninao, ianao fanahy masina manindry lelako sy ny molotro ary ho tahian'Andriamanitra ny olona rehetra izay manaraka ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy sotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hojerevantsika ary amin'izao fotoana izao de arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Nomery toko 7:30 manomboka amin'ny 9:50 ka hatramin'ny 9:50. Nomery toko 7:30 eo amin'ny 9:50 faranantsika any amin'ny 9:50 izany tenin'Andriamanitra izany. Raha misy baiboly moa ao an-tranonao ao de iarahantsika mamaky sy mijery ny tenin'Andriamanitra. Zao no vaky le teny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy na makina azy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo am-botany Moab teo amoron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo de io dia horoainareo eo alohanareo ny mponina rehetra ao amin'ny tany ary horavanareo ny vato sy ratany rehetra ary hosimbanareo ny sandravany anidina rehetra ary horavanareo ny fitoerana aviny rehetra dia alainareo ny tany ary toetra eo ianareo fa ianareo no nomeko ny tany ho zara-taninareo ary filokana no izaranareo ny tany araka ny fokonareo avy. Ny maro isa omenareo zara-tany bebe kokoa ary ny vitsy isa omenareo kelikely kokoa sady ao amin'izay voan'ny filokana ho azy no ho anjarany araka ny firenen'ny razany no azahoanareo ny zara-tany. Fa ratsy roanareo amin'ny loanareo ny mponina ao amin'ny tany dia ho lay ao amin'ny masonareo
sotsilo am'tezanareo izay ivelanareo itoetra eo ka andrafy anareo eo amin'ny tany izay onenanareo izy averiko tsara le 5 fa ratsoroanareo am'loanareo ny ponina ao amin'ny tany de olay amin'ny masonareo sy hotsilo am'tezanareo zay avelanareo itoetra eo ka andrafy anareo eo amin'ny tany izay onenanareo izy. Androantsika de hianatra lohahevitra anankiray manao hoe mandova izay nampanantenain'Andriamanitra. Arak'izany lohahevitra zany ry havana de izao. Natao hoe lova de izao. Zavatra efa noarin'ireo teo aloha, efa napetraka ireo ray aman-dreny tany aloha, zavatra efa noariny sy ny karakarainy ary matetika lova de hoe arena. Fananana, tany, fiara, volany amin'ny banky sy ny ohatr'izany mihitsy. De ohatr'izay ihany koa androany no zavatra tiako atongavana ampiarezina antsika izay manaraka. Hoy amintsika manao hoe io Andriamanitra io ihany koa zay nahary ny tany sy ny lanitra sy ny zavatra rehetrarehetra ao aminy de nampanantena ny olona rehetrarehetrarehetra zay manompo azy, zay manaradia azy, zay vonina tanteraka mihitsy hoe anompo an Jesosy ka anaiky azy tompo sy ny fiainany. De ampara amintsika tsara mihitsy fa efa misy anjara lova no manin'Andriamanitra sy nampanantenain'Andriamanitra ho antsika rehetra. De io anjara lova no men'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra iainantsika sy ho azotsika io nefany de tian'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy tsy akanavaka io na iza fa na iza olona efa voasoratra fa zanak'Andriamanitra, niza olona efa natsoina fa zanak'Andriamanitra, niza ihany koa olona efa nitononona fa zanak'Andriamanitra de tian'Andriamanitra handova azy. Zao voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe raha zanaka de mpandova ozy, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Jesosy Kristy. Fa maninona moa Paoly apôstôly nampianatra zany? Ary inona no antony anoratany izany epistily zany? De mazava be ry havana fa niza zanak'Andriamanitra de mpandovan'Andriamanitra izy sady mpiray lova amin'ny Jesosy Kristy. Androany zany de hoy amintsika izay manaraka manao hoe tian'Andriamanitra andova zay fa nampanantenaintsika na inona nampanantenain'Andriamanitra, nampanantenain'Andriamanitra fanasitranany ianao, tian'Andriamanitra andova zany ianao, nampanantenain'Andriamanitra fitahina ianao, tian'Andriamanitra andova zany ianao, nampanantenain'Andriamanitra vahaolana ianao, tian'Andriamanitra andova zany ianao. Tsy haiko hoe inona kany efa mba fantatrao, efa heninao, efa ihany koa efa miteny azonao tany am-piangonana mihitsy tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro de hoy aminao Andriamanitra tsy mandaingy zany, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teniny zany, Andriamanitra ihany koa zay rehetra lazainy sy nambarany de azo ny tanterahany, azo ny ihany koa omenatsika mba hiainatsika sy lovantsika. Ka hoy aho hoe zao fotoa zao zany de afaka mandovo sy miaina zay rehetrarehetra nampanantenain'Andriamanitra isika. Ohatra amin'izany ty tantara zay vakitsika teo ity zao. Ohatrany hoe raha maha-olombelona tokoa indraindray ohatrany hoe sarotra ve ny lalana sa ahoana marina ary zao miaraka amin'Andriamanitra zao ny olona sasany. Satria ny zanak'Israely zao de voalaza ny Exodosy 7 manomboka 7 hoe niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra rehefa nifidy azy, Mosesy avia tenao irako ozy anafaka le zanak'Israely oroko ao amin'ny tany Egipta satria reko ny fitarainany, hitako ny alahelony ary fantatro ny ranomasina. Zany hoe reto zanak'Israely reto zany olon'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, firenen'Andriamanitra, fa saingy izao na de firenena voatokana ao an'Andriamanitra azy ireo de teo am-pelantanan'ny Egyptianina ny fiainany, nanjakazakany Egyptianina, nandevoziny Egyptianina, ny asa mafy ihany fa de tsy manana hoe mba hiaina araky ny asa zay nataony, tsy afaka migoka sy hoe mba miaina amin'ny herim-pony, miasa mafy ihany fa tsisy karama tena araky ny tokony ho izy, fa ny Egyptianina foana nampahory sy ny baiko ary ihany koa nanapahifana teo amin'ny fiainana. Hitan'Andriamanitra zany fahoriana nandritry ny taona maro izany de tapa-kevitra Andriamanitra hoe aniraka mpanompo anankiray zay nifidiko aho, Mosesy ny anaran'izy io, avia tena irako ozy ho ao amin'ny tany Egypta anafaka ny zanak'Israely ao, fa mijaly loatra izy. De rehefa nanapa-kevitra Andriamanitra fa anafaka ny zanak'Israely tao Egypta de nampanantena izy fa esoriko amin'le tany feno alahelo ianareo, esoriko amin'le tany feno fahoriana ianareo, esoriko amin'le tany feno fangirifirina ianareo, fa hoetiko amin'ny tany Kanana, tany tondra-dronono sy tantely. Nampanantena Andriamanitra, io no lovanareo ozy, io no meko lovanareo io tany Kanana io no meko lovanareo io toerana io, ary io le tany tondra-dronono sy tantely io no meko nareo. Mbola tsy hitan'ny zanak'Israely ane zany
mbola tsy naina ny zanak'Israely ane zany ary mbola tsy hitany masony akory ane zany fa Andriamanitra nampanantena fa olovana io. Ninona tokoa izy anao zavatra nisy rehefa nesorona tao amin'ny tany Egypta izy nentin'Andriamanitra tokoa teny an-dalana tena maro ny lalana andehanany tao anatina efapolo taona fa saingy izao zay nampanantenain'Andriamanitra, zay lazain'Andriamanitra, zay nitenenin'Andriamanitra de hoy aminao androany afaka andova zay rehetrarehetra nampanantenain'Andriamanitra isika. Inona tokoa ny tranga taty ariny tafiditra somatsara tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Rehefa tafiditra ao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely de zao nefa ny baiko nomen'Andriamanitra tamin'izany fotoana andova ny tany tokoa ianareo, hito amin'ny tany tokoa ianareo satria io no nampanantenaiko. Ka ninona mitranga eny an-dalana na inona miseho eny an-dalana, ninona lalana mety atrehana de zao foana hoe zay nampanantenain'Andriamanitra tompoko tsy maintsy tafiditra andova zany isika. Manaraka ianao ankehitriny ve mifampivavaka ianao, mety efa kristianina ianao, mety efa manana an Jesosy ianao, mety efa naiky an Jesosy Kristy tompoko monjy ny fiainanao manokana mihitsy ianao. Hoy aminao mety mbola tsapanao mandalo lalatsarotra ve ianao, ohatra ny tsy mety misinda ny fahoriana, ohatra ny arakaraky ny vavanao sy nanimponao an'Andriamanitra, ohatra vomaika ohatra tsy afaka ny olana, ohatra vomaika feno fanaitainana saretina ve ny tenanao, ohatra ny tsapanao any ohatra ny korotan-dava, ohatra ny tena tsy saombiazana foana am'izay atao ve no mitranga. De zao foana ny ambarako amintsika zay manaraka tsy maintsy tafiditra, tsy maintsy mandova zay rehetrarehetra nampanentin'Andriamanitra isika. Ny ao am-pon'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra ary ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny olona manompo azy de zao hitondra anazy any amin'ny fiainana tsara, hitondra anazy any amin'ny fiainana tena mahafinaritra, hitondra anazy amin'ny fiainana tena tonga lavitra. Ary anisan'izany voalohany de le fiainana mandrakizay lay lanitra zay nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny olona zay manompo azy. Ary faharoa ety ambonin'ny tany ihany koa nefany de afaka igoka sy andova iaina am'izany sady isika izay olona tena ao am' Jesosy. De tafiditra tao amin'ny mozy hoe rehefa niaina sy tafiditra tao amin'ny tany Kanana zanak'Israely de zao izy Andriamanitra ny alohany nidirany Mosesy tao hitondra ny olona, satria tamin'izany fotoana moa zany rehefa nahita ny tany Kanana Mosesy zay somary hoe tsy de hibahanany am'izay ahako de ozy ny baiboly hoe Mosesy tsy afaka hitondra ny Israely tao amin'ny tany Kanana fa i Josoa no nitondra an'izy ireo niditra tao no ny antony manokana. De rehefa tafiditra tao nefa zanak'Israely nanome baiko Andriamanitra tamin'ny Mosesy, niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra tao amin'ny toerana anankiray tao arbotany Moaba teo amoron'ny Jordana tandrivy Jeriko. Mitenena amin'ny zanak'Israely rehefa tafiditra amin'ny Jordana ianareo, zany hoe rehefa kaikiditra ao amin'ny tany Kanana mihitsy, rehefa hiditra tao de nanome baiko Andriamanitra melohany ahafahanao mandova miditra amin'ny toerana nampanantenaiko io, melohany idiranareo ao de ozy Andriamanitra iteny baiko tsy maintsy ataonareo. Tsy hoe rehefa tafiditra tonga de mitady hoe aiza ny ronono na aiza ny tantely, aiza le nampanantenain'Andriamanitra, aiza le lazain'Andriamanitra taminay. Be de be nge ny olona ohatra zany araky ny teniko teo aloha pino ihany fa ohatra ny tsapany hoe zao marina ve lova avy amin'Andriamanitra ho ary betsaka ny olona lasa miteniteny foana mihitsy ary misy miteny mialatsiny am'ty fiteniko ty hoe misy olona nge manaiky sy resy lahatra amy zavatra tsy tokony iainany misy olona be de be manaiky zavatra tsy napetraka Andriamanitra tokony iadanany zao mihitsy ny fitenin'ny olona rehefa mijaly sy tsy miova ny fiainana, rehefa ohatra ny mangidy, rehefa tena ohatra ny hoe fahoriana foana ny fiainana de misy pino zanak'Andriamanitra olona mpivavaka ary miteny ao aminy Andriamanitra de zao miteny hoe zao angamba sitrapon'Andriamanitra ho ahy, zao angamba nefa sitrapon'Andriamanitra ho an'ny tokantranoko zao angamba nefa sitrapon'Andriamanitra iainako mandrakariva mijaly ary tokantrano izy tsy mety miova ny vady fa maditra sy mamono ary mampirafoana de lazay fa io angamba ny azo fijaliany mandeha manao zavatra indray izy ohatra tsy mahita faombiazana arabola, tsy mety mavanonasy, tsy mety tafitara-pitiavana de lazay fa zay angamba ny azo fijaliany, de lazay fa zay sitrapon'Andriamanitra. Mazava ke ny tenin'Andriamanitra ry mpanaraka ahoana ny tenin'ny baiboly. Andriamanitra de ny teny manao hoe tsy sitrako izy Andriamanitra ny manao zay mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Nampanantenan'Andriamanitra tian'Andriamanitra olovantsika sy adanantsika de hoe fiainana mamy tondra-dronono sy tantely. Zay nen'Andriamanitra fiainana tena hoe mifanohatra am'le fahoriana zay nenanao hatramin'izay mandavataona. Tian'Andriamanitra mba hiany amin'ny fiainana tsara ianao, tian'Andriamanitra hiany amin'ny fiainana mahafinaritra ianao, tian'Andriamanitra higoka zany hoe tena fifaliana miaraka amin'Andriamanitra izany sika. Fa saingy izao kosa hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy rehefa tafiditra amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely de ity baiko ity tsy maintsy tanterahana, tsy maintsy roanareo am'loanareo aloha le ponina ao am'le tany, tsy maintsy roanareo am'loanareo izy le ponina ao amin'ny tany Kanana. Zay ny andiny 4:10. Roanareo izy zany hoe ity tany Kanana ity zany le tany tondra-dronono sy tantely
tsy diso Andriamanitra io ve ny tany nametranany Israely na hoe io ve ny lova omena ny zanak'Israely tsy diso Andriamanitra mafantatra ny hoavy ary zay mahatonga ny Isaia 5:2 manao hoe ny amin'ny zavatra hoavy ozy no anontany zany hoe ny hoavintsika rehetra de fantatr'Andriamanitra, ny hoavintsika rehetra de ain'Andriamanitra, ny hoavintsika rehetra de opelan-tanan'Andriamanitra, ny hoavintsika rehetra de efa voaoman'Andriamanitra ho an'ny fatsarana fa saingy izao fantany hoe io tany Kanana io ny lova tena tsara indrindra mendrika iaina ny zanak'Israely kanefa aloha zy Andriamanitra rehefa tonga amin'ny tany Kanana io anareo roay aloha hialo aminareo le ponao am'le tany zany hoe ity tany Kanana ity zany efa misy olona mipetraka taloha zay mihitsy moa volazan'ny Baiboly hoe roanareo hialo am'lonareo ozy le ponina rehetra ao am'le tany misy ponina ao am'le tany efa misy mipetraka atao am'le tany ny Kananita, ny Jebosita, ny Etita sy ny Evita sy ny karazany misy karazana olona mahafoko maromaro efa mipetraka foko anankifito samihafa efa mipetraka tao am'ty tany Kanana ity io nefa nataon'Andriamanitra io nefa nomen'Andriamanitra io nefa natolotr'Andriamanitra mba lova zay nampanantenaina an'izy ireo de hoy Andriamanitra nefa melohany afanareo mandova zany afanareo tena miaina am'zany lova nampanantenaiko zany dia tsy maintsy mandroaka aloha ianareo ohatsy ny tenin'ny Jaona 7:10 milaza manao hoe Jaona 7 manomboka 5 azafady mpangalatra sy jiolahy ozy ny tenin'Andriamanitra izay tonga talohako ozy de mpangalatra sy jiolahy iza moa mpangalatra jiolahy tenin'Andriamanitra eo tsy nisy mpangalatra jiolahy tafiditra ao anatin'ny fotsika anao anatin'ny tenatsika anao anatin'ny fiainatsika fa ny mpangalatra jiolahy tenin'Andriamanitra eto angeka tsy iza fa ny fanaratsy na ny devoly izy io de ambaran'ny Baiboly mihitsy zany fa mpangalatra jiolahy taky ny fiasan'ny mpangalatra taky ny fiavin'ny mpangalatra mihitsy ny fahatongavan'ity fanaratsy na devoly ity mangalatra ny fiadanatsika mangalatra ny fifalitsika mangalatra ny fiadanam-potsika mangalatra ihany koa ny fiainam-pitiavana manakorotana mahatonga mivady lasa mifandrafy nefa ny olona mba mifankaty tsara tany aloha firifiry re olona tena hoe mamoy fo malahelo verevitra manoloana n'inona fiainam-pitiavana tokatrano tsy mba hitana maminy tsisy fiainam-pitiavana tsisy fandeferana intsony am'izao vaninandro misy atsika izao firifiry ny olona riavana tena hoe rava sipotika ny fiaina mba olona tena nanany maizy azy tany aloha nianatra be manana diplôma maro fa de zao tsy manana asa ankehitriny mitady asa etseroa fa tsy tafavoaka ozy ny tenin'Andriamanitra zay tonga taloha koa Jesosy de mpangalatra jiolahy ekeko kristiana isika satria manana an Jesosy ekeko tsy vitsy amitsika nefa tena hoe olona nanompo an'Andriamanitra firy-taona manana ndraikitra fanompoana an'Andriamanitra ao amin'ny toeram-piangonana maro samihafa tsy ratsy zany fa saingy zao ry havana be de be am'ireny olona reny be de be amitsika zay fa hoe tena manana an Jesosy tena tsy milamina ny fiainany mampalahelo ny fiainany satria mbola ao le mpangalatra jiolahy fontsika mbola tsy nanana an Jesosy fontsika mbola tsy pina mbola nanao fiainan'izao tontolo zao nilomano tao anaty fahotana niaina tamin'ny faratsiana niaina tamin'ny fampotsampy niaina tamin'ny karazana fahotana maro samihafa de voalaza tamin'izany fotoana zany fa tena nanzakazakany devoly anga fiainantsika devoly nampanotan'ny olona devoly efa tafiditra atao amin'ny olona nitorazy tamin'ny fahazaran-dratsy tonanazy tan-karazana fahotana faratsiana maro ka iny fanaratsy na hoe iny devoly zay efa tonga taloha tao iny de iny le ozy Andriamanitra roay aloha hialo aminao le ponina ao am'le tany tsy maintsy roana melohany afanao mandova zay nampanantenain'Andriamanitra melohany afanao tena miaina ankalalana zay rehetra efa nomanin'Andriamanitra ao atsika de hoy amitsika zany tsy maintsy mandroaka zay efa tonga taloha taotsika io no mitondra olana be deabe ho an'ny kristianina maro mampahantra mampiaina fiainana tsy mahomby mahatonga fiainana tsy normalina mahatonga kristianina hoe pino ihany fataizana aretina pino ihany fankorotana lalandava tsy vitsy amitsika no mbola misy azany hoy aminao androany raiso tena fifalianao anao fa soavanao anao ndray no mbola ainonao izao afatra izao hoy teo aloha manao hoe ny fanaratsy na ny devoly de anisan'ny fototra anankiray lehibe mitondra fahoriana sy fijaliana eo amin'ny fiainan'ny olona maro izy io mahatonga amin'ny fiainan'le tena mangidy ara-baky teny taka zay naina zanak'Israely tonga tao mara taka zay no teneninao tamin'ny rota sorpa mangidy lavitra ny fiainako zany hoe tena miaina ny fiainana tena farany mangidy kanefa no na de mangidy ary ny fiainanao na de farany zay efa tsapa hoe tena mangidy ara-baky tena ny zavatra iainanao am'izao fotoana izao hoy hoe mbola afaka avadika Andriamanitra ho mamy io
mbola afaka ataon'andriamanitra ho mamindra io fa saingity tsy maintsy manapa-kevitra ianao, tsy maintsy resy lahatra ianao, tsy maintsy manao dingana ianao, na tiany zanak'Israely na tsy tiany, tsy maintsy mandroaka an'lay lay efa tonga taloha tao izy, tsy maintsy roana zay efa tomponina tonga tao taloha. Tsy Andriamanitra itsony zany ny teny aloha roako nreto ponina eto malohany idirany zanak'Israely ato amin'ny tany Kanana. Tsy Andriamanitra itsony no nandeha nandroaka na nanilika andreo fa tonga taloha tao. Azon'Andriamanitra natao nge zany Andriamanitra nge izy mahay zavatra rehetra. Azony tonga de naringana dolo daholo le ponina tao am'le tany Kanana tao melohany idirany zanak'Israely mba handova zay nampanantenan'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra tao de taterahana zany hoe tonga de miale daholo zay ponina tao fa hiditra ny zanak'Israely. Azon'Andriamanitra natao zany tompoko fa saingy zao tsy maintsy nomeny baiko mba handray andraikitra ny zanak'Israely hoe inona ny tokony ataonao, inona ny fanapa-kevitra mila raisinao melohany afanao tena miaina mandova zay nampanantenan'Andriamanitra. Roay ozy le ponina efa tao taloha, roay daholo le ponina tao, aza viala miaraka miaina aminareo reny fa mazava be leo mendiny fa 5:50 raha tsy roanareo ialo amloanareo reny de ho lay amin'ny masonareo, ho tsilo amin'ny tezanareo ary andrafenareo eo am'le tany zonenareo izy. Zany hoe mampalahelo ity mety ho tonga amin'ny tany Kanana ihany, tafiditra amin'ny tany Kanana ihany ny zanak'Israely. Fa raha ohatra ka tsy nroany le ponina efa tonga tao taloha, raha ohatra ka tsy nailika le ponina zay efa tafiditra tao taloha, de voalazany tenin'Andriamanitra fa ity zavatra hitranga tafiditra tokoa ianao, mety ianao mefaly hoe tafiditra nompo an'Andriamanitra ihany lasa vavaka ihany manana an Jesosy ihany mandova mety tafiditra ozy ianao am'le mpanantenan'Andriamanitra. Fa saingy ozy Andriamanitra isy laimbo maso, misy tsilo am'tezana, tsy afaka andeha lavitra, tsy afaka hita zavatra tsara, ary ny tena ratsy ozy Andriamanitra hoe ary andrafy anareo eo am'le tany zay honenanareo izy, zany hoe eo am'le tany zay nampanantenan'Andriamanitra lovo de isy rafy ao. Mazava be fa raha misy fahavalonao, misy rafinao age tsika tsy manana fahavalo olony zany, fa tsika de nataon'Andriamanitra iaina amin'ny fitiavana, famelan-keloka ho tian'ny olona rehetra, ary azo atao izy de miavana amin'ny olona rehetra. Tsy misy olombelona na de ray ary tokony ho rafitsika izany, fa tsika de ny raha fahavalontsika de ray ihany, de ny fanaratsy na ny devoly. Io ihany ny fahavalontsika, io ihany ny rafitsika. Fa na izana isika milaza fa manana fahavalo olona de ho hoe tsy mety zany, fa manapa-hevitra amela. Tena tsy mety enatren'Andriamanitra mihitsy zany. Ka hoy amintsika zany, ny fahavalontsika ifanaratsy io raha voatsy roatsika io de ozy ny Baiboly hoe isy lay eo maso, isy tsilo amin'ny tehezana, ary andrafy atsika eo am'le tany zonenatsika izy. Hoy aminao androany tsy maintsy toerina ny fanaratsy araky ny fampianarana sy ny afatra zay entinay matetika eto am'ty fandarana ity, araky ny fijorovavolom-belona be izay fa nambaranay teto de be tokoa ny olona tao ambadiky ny fanafana, tao ambadiky ny fandroana le fanaratsy zay nampahory azy sy namaritra ny fiainana andavataona. Rehefa voarokany de voly sy ny fanaratsy saorana n'Andriamanitra lehibe tena niova arabaky teny ary nandova zay nampananten'Andriamanitra tokoa ny olona. Misy amintsika nge efa tena ela mihitsy ny tokony anana fiainana tsara, anana fiainana tonga lafatra, anana fiainana tena mamy, anana fiainana tena hoe miadana arabaky teny ary tena tokony anana fifaliana. Fa saingy zao mampalahelo no le fahavalo na iponina efa tonga taloziny Baiboly, raha mbola ao io de tsy anana fiainana tena tsara ianao, fa de lay amin'ny maso, ho tsilo amin'ny tehezana ary andrafy. Raha ohatra ka raisiko arabaky teny angamba de hoe tonga tao amin'ny tany Kanana ihany ny zanak'Israely, mety mifandray tanana io tsy arabaina fa tonga tato ihany tsika na de ataona maro ary vao tonga. Mety arabaina ihany koa fa tafiditra tato ihany itsika, mety hijery ronono sy ny tantely izay sa zay ronono sy tantely ata, fa mety tantely hafahafa, mety ronono hafahafa anao satria mbola ao nge le ponina teto aloha, mbola ao le ponina zay naina tao. Ka hoy aminao raiso tena hoe fifaliana ao anao mihitsy zany ny anokafan'Andriamanitra ny masom-panahintsika hoe anisan'ny fototra mampahory sy mampitsalo ny fiainan'ny olona. De io karazana fanaratsy na fanotevoly izay mitondra olana sy fahoriana ho amin'ny fiainan'ny olona io. Itsoro vavim-belona kely amintsika anie zao hoe etiko manamarina zany hoe tena zany mihitsy ny fiainan'ny olona raha ohatra ka mbola tsy voaroka na tsy voailika ny fanaratsy. Misy tena fiainana mampalahelo, fiainana fijaliana eo amin'ny fiainana. Ndray andro de nahitako lehilahy anankiray. Io lehilahy io de taraina taniko hoe pastera, manana diplôme ambony amin'ny polyteknika ako, ary isaky ny mandefa CV ozy any amin'ireny orinasa lehibe reny na orinasa international zany, raha mba orinasa goavana eto amin'ity firenentsika ity, de isaky ny miasa ozy de 2 taona 5 taona farafabetsany de voaroka na fahity le société dia maninona
somera ndray aloha tona vitsivitsy ohatrany foana fiainako zary tena remarika hitako efa izy efa mivavaka manana an Jesosy efa nanompo an'Andriamanitra mihitsy ary ny antony natonga anazy hoe lasa tena mivavaka azy de ny olany io zavatra tranga hita teo amin'ny fiainany foana de tapa-kevitra izy mivavaka nompo an'Andriamanitra tokoa fa le fiainana de mbola ohatry le taratry le tany aloha ihany de ahoana zany efa mivavaka manana an Jesosy manao sitrapon'Andriamanitra kanefa ny maninona mbola ohatry ny taratry le tamy taloha ihany ny fiainako ary tsy hitako hoe manoana zany zavatra miova de taty arina tokoa ary de ny vavahana izy roana ny fanaratso hoe le devolo tao zany mbola tsy voroaka le mandrava ny asa mpanao sakana ny asa ka mahatonga anao ohatrany hoe simba ho azy ny asanao na ianao voroaka na ianao de manala tena na ko tsirontsy vetiny ao de lasa fahity le orinasa de mikatona de nefa ny tena hitako avy am'ty lehilahy ty mihitsy zany misy fanaratsy mpandrava ny asa mpanapodika asa ary mampalahelo de tieny ny asany amatona nandray de tsy miasa ary tsy mety matsanga-javatra satria zay volamba voangy natao anatin'le taona nesana lany ray tamy fotoana tsy nesana de ohatra zany foana mialatsiny ambe fiteniko hoe lasa depara zero foana zany fiainanao ve amatona ny maro fa rehefa nitoerina sy nailika amin'ny fanaratsy soran'Andriamanitra tena manana fiainana tena stable tsara manana fiainana tena milamina tsara manana fiainana tena hoe miadana tsara de tena hita taratra hoe tena nandova zay nampananten'Andriamanitra tokoa ny olona ka hoy amitsika zany tena manafaka Jesosy tsy maintsy raisina ny baikon'Andriamanitra tsy maintsy tanterahana ny baikon'Andriamanitra aloha raha ty itsika andova zay nampananten'Andriamanitra itsika zay mihitsy ny dingana tsy maintsy risona aloha hoe marina fa manana finoantsika marina fa manana faharetana isika fa efa mbaneketsika ve ary nataotsika ve le baiko nampananten'Andriamanitra ny Israely hoe andao aloha toerina oroana daholo zay efa tonga taloha tao anatsika zay mampahory mampijaly manakeja ny fiainana raha vao tsy roandre ozy ny ten'Andriamanitra de ho lay amin'ny maso zany hoe natian'Andriamanitra mba hiaina amin'ny fifaliana sy andova amin'ny fiadanana le tany Kanana ny Israely raha mbola ao le mponina efa tonga taloha tao de ho tanteraka le ten'Andriamanitra ho lay amin'ny masonareo io tsy la mitezanareo ary andrafa ianareo am'le tany io tian'Andriamanitra ambara de zao tsy maintsy roahana daholo zay karazana fahavalo efa tonga taloha tsy maintsy roahana ireo fa raha vao mbola tsy voaroaka ireo de be de beka ny olona mivavaka manompo an'Andriamanitra vavaka be mihitsy alohan'ny atory fa ina zavatra mitranga mbola voarendremana mbola voatory eny de fa misy karazana fanaratsy tonga ao aminy ohatra miditro amin'ny rideau mamono varavara nefa varavarana midy tonga ao akaikiny ao miara-matory aminy manofo lefa maty matetika izy fianakaviana namana mpiara-miasa ray mpiara-monina olona efa maty efa taloha be tany mbola vo matory kelikely efa izy avy mivavaka iny nefany de manofo ratsy amin'ny alina misy manindry foana efa atao mihitsy ny vavaka ankatana fiarovan'Andriamanitra hoy amitsika aza atao zavatra kisendrasendry zany aza raisana zava-maivana fotsiny zany ary misy teninay mandre malagasy manao hoe aza mandrimandry manana retiny aza mandrimandry manandraraha fa raiso ny fanapa-kevitra androany hoy zahay hoe tsy maintsy toerina sy ravana ary roana zay tonga taloha de ny fanaratsy izany aza raisinao taky ny angano zany aza raisinao taky ny onoony foana izany fa so de mba hoe tonga ihany ny fotoana fanterana ary tsy vitsy re olona nge maty any fa de tsy mba nanana fiainana milamina tsy mba nanana fiainana tsara anaraka ny tompoka faraparanako sahady zao fa afatra netiko androany teto am'ty fandaratsika ity izay fiangonana fiandrondra kely de misy fotoam-bavaka lehibe mihitsy izay afanay manampy ny olona aloha ampianatra ny olona ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony ary fotoam-bavaka zay ataonay ihany koa de afanay mivavaka ao an'ny olona mandroaka zay karazana fanaratsy mamatotra ny fiainan'ny olona ka tsy afany mandova zay nampananten'Andriamanitra mampahory manakeja ny fiainan'ny olona maro ny devoly androaka zany fanaratsy zany izay anampy anao koa manasanao izay anatrika reto fotoam-bavaka ireto ny talata sy ny alakamisy amin'ny 2 ora sy sasany fa ny alahady de misy fidirana inefatra amin'ny 7 ora amin'ny 5 amin'ny 2 ora ary amin'ny 2 ora sasany ny tolakandro miantso anao zay na iza enao tongava fa misy fahasoavana tiany tompo ombenanao mba olovainao ny fa numéro telefônina kosa fa ako mifaneraisana aminao mila vavaky anao na mila torevitra anao na te iona aminay manokana de fa io amin'ny mandeha amin'ny vata fahitalavitra io izany afaka miantso anay tsy ampisalasalana ianao fa vonandray anao izay koa ivavaka atsika am'izao fotoana zao tompoko dia apetrao ny fonao ny tananao ary apetrao faritra marary anao ny tananao raha marary anao Andriamanitra raina io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka nitondry zany afatrisany teto ako engany ny olona rehetra dia
andovo zay nampanentan'Andriamanitra ho azy tokoa. Ka didiko ny fanaratsy izay manao sakatsakana, de vola ihany koa zay mitondra aretina sy olana, miala amin'ny tenan'ny olona, didinina aloha ranon'aretina rehetra, toeriko ny asan'ny devoly rehetra, foanako amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy asitrana ny marary, afaka ny olana, resy tosika amin'ny fanaratsy rehetra, ary tena andova fiadanana fifaliana avy amin'ny tompo izy amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Andriamanitra ny fahatanteran'ny fotoana. Amen. Tain'Andriamanitra to. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.